Miarabana ny tokatrano manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao ny sary azo avy amin'ny zana-bolana araka ny hitantsika amin'ny sary izao mbola mitoetra ato avaratra somary avaratra tsinanany nosy hatrany aloha zany ilay tangodraona zay ray maso hatrany izy hatramin'izao fotoana izao tsy miova ny vinavina tombanana ivadika rivodozy zany amin'ny farany herinandro anoany hitantsika ihany ny mahakasikasika an'izay tsy miova ihany koa nefa ny vinavina mahakasika ny mety ho lalany satria dia tsy misy ahina aloha zany atreto raha ny tota-kevitra voagnina tamin'ity an'ity ny mety ikasiany any Madagasikara na ny mety ho fiatraikany vatana amin'ny toetry ny andro eto amin'ny nosy izany raha iverenana ary ny eto Madagasikara manokana dia tombanana iamafy indray aloha ny avaratra aza indrindra ho an'ny ilany atsinanany nosy no iatefahany zay manomboka ny rapiso tolakandro anoany ka iverina ny orana amin'ny morontsiraka atsinanany nosy iray manontolo ary mety iverina ihany koa araka izany ny herikandro ho an'ny avoatany manoloan'izay dia midina indray aloha zany ny maripanatsika manomboka ny rapiso tolakandro anoany ary mety hitoetra any amin'ny alakamisy izay ny zoma kosa indray dia tombanana miverina malefaka tsikelikely indray izay tsioka ny avaratra azy izay na ny rivotra avy any atsimo antsinana navokany dia iverina maina amin'ny akabe ny andro saika manerana ny nosy akoatry ny morontsiraka atsinanana zay mety ahitana tandrivodraona mandalo indraindray amina toerana sasany izay ny mahakasika an'iny fa ny toetry ny androtsika ary ho an'ny rapiso vao maraina dia isy hatrany aloha ny tandrivodraona any amin'ny faritra Ambatsoa sy ny faritra Sava eo ihany koa ny tandrivodraona mandalo an'ny morontsiraka atsimo antsinanany Madagasikara manomboka Nosivadika zay ka hatrany amin'ny distrikany Taolana ho an'ny avoatany kosa dia mety mandraona vao maraina ny andro fa misava amin'ny andalana ihany moa zay rehefa atoandro ary iverina andray ny toerana indray ny masoandro amin'ny akabeny ho an'ny avoatany izay ny morontsiraka andrefa ny Madagasikara kosa indray dia saika ny masoandro no iba-toerana manomboka ny maraina ka hatramin'ny atoandro ho an'ny rapiso tolakandro kosa indray dia manomboka mahazo vahana tsikelikely ny orana any amin'ny morontsiraka atsinanany nosy iray manontolo indrindra amin'ny takariva hitantsika any amin'ny faritra Sava izay ka hatrany amin'ny distrikany Taolanaro ary tombanana miverina ihany koa ny herikandro any avoatany sy ny atitany atsinanany nosy iray manontolo iny any amin'ny rapiso alina anoany zany fa ny ilany andrefany Madagasikara ahitana tandrivodraona mitsitokotoko ny toerana sasany amin'ny faritry Melaky sy ny faritry Bongolava ary ny tapany avaratra amin'ny faritry Menabe ny ambiny kosa dia maina tanteraka aloha ny andro ny maripana avo vinavina amin'izay andro ny rapiso izay eo amin'ny 2 ka hatramin'ny 3 degré Celsius eo ny maripana ambony indrindra ho an'ny avoatany ary mety ho tafidina hatrany amin'ny 4 degré Celsius kosa ny maripana ambony indrindra hitantsika any amin'ny faritra Anosy na ny morontsiraka manakaiky ny distrikany Taolanaro no ahitana an'izay ho an'ny tapany atsimo andrefan'ny Madagasikara ihany koa dia somary misy fidinana izay maripana ambony indrindra izay manodidina ny 20 degré Celsius ny ambiny tsy dia misy loatra ny fivanagoavana andrasana mahatratra hatrany amin'ny 7 degré Celsius hatrany ny maripana ambony indrindra hitantsika any amin'ny faritry Betsiboka ny toetry ny androtsika ho an'ny alakamisy kosa indray ary nitoy hatrany ny orana ny morontsiraka atsinanany Madagasikara iray manontolo izay miendrika tandrivodraona izay ho ana faritra sasany indrindra any amin'ny tapany avaratra atsinanany Madagasikara iny mety ahitana herikandro ihany koa ho an'ny ilany atsinanany avoatany sy ny atitany atsinanany nosy amin'ny maraina be na any amin'ny takariva any fa ny atoandro mety isy fisavana na ahitana masoandro indraindray ny lanitra amin'ny faritry ny avoatany sy ny atitany atsinanana izay ho an'ny ilany andrefany nosy kosa indray dia ny masoandro hatrany aloha saika iba-toerana amin'izay andro ny alakamisy izay hatrany ny maripana vao vinavina dia mety misy fiakarana kely ho an'ny faritra Analamanga 13 degré Celsius ary 12 ka hatramin'ny 12 kosa ho an'ny faritry Matsihatra ambony sy ny any amin'ny faritry Vakinakaratra misy fiakarana ihany koa ny maripana any amin'ny faritra Anosy sy ny any amin'ny tapany atsimo andrefany Madagasikara tsy miova kosa izay maripana izay amin'ny akapobeny ho an'ny faritra Sisa mbola mahatratra hatramin'ny 9 degré Celsius ny maripana any amin'ny tapany avaratra andrefany Madagasikara any ny toetry ny androtsika ho an'ny zoma kosa indray ary misy ny tandrivodraona mandalo ho an'ny faritra atsinanana ny distrikany Taolanaro ary ny faritra Sava Ambatsoa sy ny any amin'ny faritra atsinanana manomboka miverina maina kosa ny andro ho an'ny faritry Vatovavy Fitovolany sy ny avoatany mety isy kosa ny tandrivodraona mitsitokotoko amin'ny tapakandro
arivany izay andro mizoma izay ho an'ny atitany atsimony Madagasikara voakasika an'izay ny atitany faritra atsimo andrefana ny faritra Androy Anosy ary ny ilany andrefany faritry Iorombe ny ambiny kosa dia maina ny andro raha ny vinavina hatrany ny maripana voavinavina mahakasika an'izay dia manodidina ny 13 ka hatramin'ny 15 degré Celsius ny maripana voavinavina ho an'ny havoatany misy fiakarany izay amin'ny ankapobeny ho an'ny morotsiraka atsinanana kosa 17 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ary manodidina ny 20 ka hatramin'ny 17 degré Celsius kosa ny any amin'ny ilany andrefany nosy iray manontolo iny toy ny mahazatra dia faranantsika amin'ny tany falotoandrivotra ny fandaharana atony amin'ny ankapobeny izay tany falotoandrivotra izay eto Antananarivo renivohitra manodidina ny fetrany eo amesa avokoa moa ny refrehetra voaray raha ny mandrafitry ny toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro no jerena dia vinavinaina iatsara ny kalitaon-drivotra ho an'ny eto Antananarivo renivohitra. Izay ny meteo tamin'ny ity an'io ty ary ara-pisinay fotoana manaraka veloma to.